atolotry ny radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Ilay solomasoko dia ampeniny nantenaina. Ireo mpilalao Nicole, Niony, Saloy, Gaston sy Falmanana, Panatotosa, Gaston Randriamanalina. Ono ara mise? Tsy maninona vera afaka miandry kely ianao. Tena fahariana tamin'ny fahatongavany mato miselontsao teo ka adiniko ny nanokona an'ilay laoka marina. Fetifety fotsiny ngera mise. Ataovy loha izay ataonao fa tsy maninona afaka miandry fa avelao hoe petraka eto amin'ny latabatra eto fotsiny. Sady manaova exercice kely ary aleo akisako eto reto taratasy reto. Rehefa aveo atoroko anao izay atao soni. Lasa vetivety Ary amiraha soloty ny andreny taratasy maikosy ny avy nindreto. Loza iny ty abana so ny avina. De sany ontsove. Tena marina. Tena modika tanteraka ny katsahany ty menarana retika. Aleo aloha klasy anaty. Zay ty milamina tsara veo. Iza no ambadiko so fa matiana so fa tsy Bruno sy Aline. De ho hitatsika eo izay andresy. Tena mahay zavatra Andriamanitra mandamina ny lalana rehetra ka. Mialatsindra mise fa tena saika taraiky ny sakafonao Za nefa tsy maintsy mody aloha androany fa izy vahiny ao an-trano. Vahiny izy? Ndry, inona koa no mahataitranao amin'izany? Manambahiny ohatran'ny olona rehetra. Misy namako avy lavitra tsy misy ivantanana dia mba naingavy ampetrano azy androany. Ka lehilahy sa vehivavy le namanao? Vehivavy ka. Fa afangeza mifantanindra amin'izay izany Ka ohatran'ny tsy azokazoko izany ny haiko raha hoe namanao lehilahiko. Fa raha ny namana lehilahy kosa maninona? Satria lasa sarom-piaro aminao ako. Lasa satranao ny fiainako. Raha mise oka re marina voatsela teo ianao ny antsoantso amin'ny mado miselontsho malala dia aveo sahady ianao dia maneho hevitra mifonofono. Fa tsy azonao aneritreritra aveo hoe efa esy fandrabiana no ny atsoko azy teo hoe malaly. Tiako ny mampandray anao fa iny ny andro farany nanonako azo malala tapaka tamin'ny fialany teo eny koa ny fitiavako azy sy ny fikasanay. Fa nahoana loatra rera mise Satria tsy misy fitiavana ny olona ary tsy manana eritreritra fa tsy ny tenany ihany. Tsy fantany ny olantsika manana fahasembanana mihevitra tsika ho tsinitsinina izy ireny satria hoe fesatra ho azy ireo manambany sy manitsaka manilika sy miataka ka zany no tsy tiako aleoko mamoy teny izao. Dia efa tonga mitanjona ambony ohatr'izao ve nareo vao hisaraka Zarako ara n'izen'izao zavatra nanjo azy zao sy nahatsapako ny tena herin'ny fitiavany so fa mbola tsy tara. Dia ahoana zany? Soloana izy raha mety ka. Soloana an'izy? Voanga. Tsy karoko lavitra angamaka efa eto an-tanako ny solomasoko dia nanosy ny aro tamin'ny lalatsarotra diaviko ka raha mety ianao dia ianao nasoloko azy zany iriko mihitsy mba ho andry anteherako ho fanantenako iriko mihitsy ary ny mba ho tehana fotsy amin'ny androko rehetra indrindra amin'ilay andro ray. Raha mise sao dia fitiavana terepahady sy mpanantenana fotsiny zany. Aiza nisy an'izany? Mieritreretra tsara loka. Raha ny satroka dia ny anorany asambarako eo ambony fitiavana madio tsy misy fiatsaram-belatsia. Ianao ny tia, ianao ny tsy nijery ny fahalemeko, ianao ihany koa ny androko teto. Lasa maivana tamiko ny fahavoazako. Ay, mbola misy olona manam-pitiavana afaka manarina ihany kaiko. Ny fitiavana natolotra ao ary no efa nambarako anao teo fa ianao ny solomasoko ary na solomaso tsy ampahita aza hiaro kosa amin'ny loza. Tena tampoka tamiko loatra raha misy ty resaka ao ka tena lasa tsy mahazo aina
fa leo aloha atao lay sonia dia raha pitsika manao miresaka sy mianatra avy aloha aloha le ramosika efa ela ihany zay nifakasarana teto zay tiako raha atsoina hoe feno am'izay toy ny fahasaiko anao miantso hoe voangy ianao koa mahamenatra ka ao aloha ataovy ny asanao ka raiso ary ny tanako anaovako sonia fa tsy hitako ny aiza ho aiza le asiana sonia tena tsy maintsy raiso koa moa zany ny tananao ka tsy hitako ny eo ahy avy dia fino mafy mihitsy tsy fantatro moa fa ianao solomasoko lanitro inona rety mahazo aty tena mangovotra marina aiza ny soniaviko to ilozanao mangovotra fotsiny izy zaniko raiso any tanako eto ary dia tiako dia eto koa saika ay mbola misy ray ty eto hitanao hainao ery mamena ny tanako sady tsapako misy hafanany zany leo karakaraiko ny sakafonao dia akariko any ambony ianao ka dia andeha fa sao dia taraiky aty raha pitsika mianatra fa mialatsy indrindra maika mihitsy koa ny voangy zany dia efa manantena varimafo-po zany raha misy koa tena manao izay mahamenatra mihitsy ka ndray eo ny mpivaka ty marina tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ka satria tokoa mantsy jamba aiza manao anany eto angatsy hitanao any ambany any voangy ao izy fa angaizy ny aleako aty fa tenao hoe ay tokoa moa reo le taratasy ny ampisiny avinao ahy dia raha azonao atao koa dia aoka tsy andigna titsona anao fa atao farany zao feno fa nisinina ny fanankilakila maninona tato indray ty ianao ka ody fity maninona koa ny fa raha mitsotra ny marina hoe mety mifakatiana reo fa tsy mifandrodroka fotsiny lasa koa raha zay na sambatra anao satria hoe raha mahazo ny fitiavako voangy kilemaina dia tsy maintsy ody fitiny nazonay satria tsy mba mananjo izy tady dio fa toanao koa ny izy ary tsoroko aminao fa ny azy ny vatana ny manan-kilema fa ny fo kosa dia tsara sy madio fa ny anao zay fatrapanososiny malemino ianao mivera tena fa ny fonao ny tena kilemainy disy ianao raha avako raha ny tiako dia tsy isy tamindra ny etanao janona ato manomboka masonandro an'io ohatray haza matahotra tsy misy avela ketona dia singa ambolo ray azy tsy raha tsodranonareo lasa rehefa reto vosiny tsy rarahako ny sisy efa ampetrehako fiainako ty ary andraso rahako moramora so tsikaro ny fatsy any le taratasy ma tena tsy tena tsy vanina le kala malemy io feno be moa hitan'iny fa tsy maintsy le kala voanginy nanetsika tamin'iny kanefa ary nahoana tsy miteny feny voangy voangy avely andria ty fa misy inona ny to mitabataba be ianao sady maninona ny mikorontana be eto an-dalantsara re taratasy afindry ty fa misy tsy ato ro taratasy nampanasony avoko amin'ny feno tena voasony daholo ka ary efa naferiko indro mihitsy misy ray tsy ato sady inonako moa zany tato-bolana natao andrean'io ny voaroaka tsy mahazo mitranotrano ntsony tapaka hatreny aminay zay indray aloha dia tena tsy fantatro tsy maraka nininona mihitsy ary
dia andraso aloha tambatambazina ihany ty fa tsy misy afa-tsy ny vahaolana azahoana izay taratasy zay nefa tsy afaka miverinao tsony fa zao akia ahoana mademoiselle mandehana aloha akia mba jereo ambony bran fe fanjoana teo danoky fa le lafo ny falatsiandria tsara raha voaverina any raha io taratasy io mafantatry fe dia tena fato tokoa dia tsy maintsy matoko le lonja e aondraso tato misy alekozona foniko iny tsy maintsy matoko reto i tena sarotozaka tsanika laftika sy mety tena manatako sy izany aondraso e tsy maintsy lokana misy sirtiny lokana fonina tsy natsiro dia aleo tonga dia rarahana kely na tsy afifaty azy azy farafaratsy mba misy fetraikany indry ary ataoko fanidina ty angeky raha misay tsy ao ambony izy fa le taratasy aloha tena tsy hitako e zao akizy marina miankina manena ny akizy zay ka tsy misy aho e ary iny aloha nataondry ato e tena fanina kia dia nitady rano fa tsy azo kokoa ngeny tsy maha eo an'le taratasy lazainao zany e sao dia tsy teo kosa e tena teo ka zao tsy maintsy hitandry zay androany e tsy fantatry feno zay izy sady jamba tsy mahita nioninoko fa iverina eo ara-pitso lasa nakaizako maro feno teo raha mijerazerany dia asa zay azo a marina voanga lasaiza ngaky ala-mpamosavy malemy teo fa ny famalo nareo dia nindroanao iziko marina ve zany ramise sady nisy an'izany taratasy zany ary nampivezivezy azy teoko dia vo mainka tapaka ny nofony fa tsy afaka ny velona hitady an'izany intsony izy raha pitso e fangary ianao le teniny teo eniko daholo ny resaka mikasika an'izany taratasy sity zany ka ary ny tena loza dia ny nataony tao an-dakozia fanga hitanao zay nataony tao tsy hitako fa reko mantsy e voanga avy aloha any aloha zany resaky nytsoa zany fa nyresantsika maro ny tokony toizany ka fotoana zany veloa zao e fotoanany ka sady mandehana ianao miomana fa tsy sakafo atsika fa any amin'ny restaurant e sa tsy tianao ny araka amiko dia atao ahoana nefa reto sakafo efa vity reto ka miandro eo reo e angany ianao fa efa miandry aty indray ariko na raha anao teto amin'ny radio Madagasikara teo ilay solomasoko diampelony nantenaina ireo mpilalao Nicole Niony Saloy Gaston sy Falmanana mpanao totosa Gaston Randriamanalina mbola itoy